Tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'izareo avy any ivelany ary sedena namafy ny fanohanany any Madagasikara ny vondrona Europeana ao anatin'ny fanatanterahana ilay drafitra nasionaly ny fampandrosoana mifandraika indrindra ao anatin'ilay 11e fed ihany koa dia isy ny fampandrosoana izay mikendry indrindra amin'ny famatsim-bola entina anampiana any Madagasikara. 8,9 tapitrisa euro io ny teti-bola avy amin'ny vondrona Europeana ho fanampian'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanatontosana ny programme indikatif national taona 2014 roapolo sy 20. Tafiditra ao anatin'ny andian'ny faraka amby folo amin'ny hitahiry Europeana momba amin'ny fampandrosoana na ny 11e fed izany famatsim-bola izany. Isan'ny votra nandritra ny atrikasa izay nitotsaina tetsy amin'ny Hotel Carlton ny arahana tamin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola niaraka tamin'ny vondrona Europeana izany resaka izany. Efa mitovy izy ny fomba fijery zany amin'ny Europeana mikasika Madagasikara amin'ireo laharam-pahamehana tokony finansiana ao anatin'io 598 millions d'euros io. Fanampiana moa izy io araka ny fampiantsika teo dia tafiditra anatin'izany araka ny efa voalazako teo ny mikasika indrindra ny bonne gouvernance, renforcement ny bonne gouvernance. Tafiditra anatin'izany ireo secteur maro samihafa izay tena hiankina ny fampandrosoana Madagasikara dia ny infrastructure zany au niveau ny transport, ny infrastructure au niveau ny énergie, ny agriculture indrindra ary manaraka an'izay ihany koa ny fanatsarana ny tontolo ny environnement, ny climat, ny environnement économique et social de Madagascar zany na climat d'investissement tiako resahana indrindra mikasika an'izay satria ny développement secteur privé no tsy maintsy hanosika antsika ao anatin'izay mba ahafahana mamorona asa zany hampandrosoana marina Madagasikara. Mikasika ny hoe famoahana amin'ny vola moa araka ny voalazany teo mandeha arakaraky ny ilana azy zay ka everika fa tsy tena misy problème manoloana an'izay. Nilaza Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito solitena ny vondrona Europeana miasa eto Madagasikara fa tsy mbola napitsoka ny famatsim-bola ao Madagasikara ny vondrona Europeana ary ny famoahan'ny-bola ary no ataony. Ny fampiatona ny fanampiana fotsiny no nataony nandritra ny krizy. Ho fanamafisina izay voalaza ny vondrona Europeana izay dia nilaza ny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Rakotoarmanina Gervais fa tokony handeha araka ny filana sy araka ny laharam-pahamehana ny famatsim-bola ny PIN taona 2014 rehefa voarafitra ny drafitra aza rehetra izay mifanaraka amin'ny drafitra nasionaly mikasika amin'ny fampandrosoana natolotra tamin'ny pomba ofisialy dia nivato.